marika ravalomanana tsy avelantsika anjaka tokana izao fitondrana izao mila mirahina isika fanenjian'ireo tsy mitovy hevitra tsy mandra lesona izao fanjakana izao fa tapahan-dalana ny amin'ny alalam-pirenena faheniny ireo kooperativa no mifampiraraha amin'ny famindrany ireo mpandeha manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indray anao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farandy vaovao mahakasika ny tontolo iainana avy hatrandry zanakazo toy ny akasia misara ialina fototra no novoleny antokotsika Madagasikara sy ireo mpiarady aminy teny Merikasinina androany isan'ny vinany antokony amerenana ny nositsika ho maitso ary mba hitazonana ny folo isan-jato ny velaran-tany ny Madagasikara ho toerana arovana Germaine Menjanary Mano Randria Malala ndao amboly azo ho anitarana malagasy io no loha hevitra netiny antokotsika Madagasikara na natanteraka ny fambolekazo teto Merikasinina zanakazo iray alina isa no novolena androany ankoatra ny ady amin'ny fiovavany toetrandro dia tanjona ny amerenana any Madagasikara ho maitso hoy ny filomarika ravalomanana nanolona ireo olo-pirenena tonga marobe anatanteraka ity fambolekazo ity faly tena faly mahita anareo tonga marobe ohatr'izao manana fotoan-dehibe isika tsy maintsy rahantsika toy izao dia ny fambolekazo zany fambolekazo zany dia fitsinjovana ny firenentsika mba hiverina maizy azy ho nosy maitso zany mahatonga manao izao akanjo maitso zao faly aho tena faly manana anareo satria mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana isika amin'izao fambolekazo izao dia samy mifaly isika rehetra fa nomen'Andriamanitra andro zay sahaza ambolena hazo amin'izao avorana zao miarabantsika rehetra tsy ray aby tonga marobe toy izao anatanteraka ity adidy masina ity ho an'ny tanindrazana iarahana malala tsara fa ny fivovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao ka raha tsy mitandrina isika dia ho ripaka ny ala ary ho maina ny tany dia hisonitra ny hafanana mitsonika glasy ho tondraka ny any amorontsiraka rehetrany satria izay voka-dratsy ny hafanana ka dia tonga eto isika mba hitsinjovantsika ny firenentsika mba hitombo ara-toekarena mba hitombo ara-tsosialy ny fiarahana toy izao ary indrindraindrindra hitandro mandrakariva ny zava-boary zay nomen'Andriamanitra antsika zava-dehibe loatra izany ka tokony ifalitsika isoratsika an'Andriamanitra tsy tokony atao fombafomba fotsiny izao fambolekazo zao fa tokony ho raisitsika ho adidy amin'ny firenena mba merenana indray ny nosy misy antsika ho nosy maitso noho izany dia afaka manantena isika fa anoia isa-taona na isaky ny fotoana zay mamety azy zao fambolekazo izao ianareo rehetra rehefa tavaverina ny tokantrano any ny toerana misy anareo avy dia samby anentana ihany koa ny olona ny ankizy mpianatra indrindraindrindra fa zavatra mahasoa ny firenentsika ity ny fandraisantsika didy lehibe toy izao eo amin'ny firenena dia manamafy ny firaisan-kina eo amin'ny mpikambana zay misy atsika dia nitokotsika Madagasikara velona ny tokotsika matanjaka ny tokotsika resaka dao reny noho zany tsy maintsy mirahina tsara tsika velona ny tokotsika matanjaka ny tokotsika ary milaza aminareo miara mahita zao fahitantsika maro be zao amin'ny arivo maro n'olona toketo sika koa rehefa manao zavatra tena manao zavatra maty anina fa tsy manao andrakandrana fotsiny ny fandraisantsika didy toy izao eo amin'ny firenena dia manamafy ny firaisan-kina misy eo amin'ny mpikambana rehetra avy aty amin'ny fotony aty ambanivohitra aty ary mampiseho ohatra velona ho an'ny mpiray tanindrazana mpiaramonina fa tokony mandray andraikitra isika eo amin'ny tombotsoan'ny firenena sy tombotsoan'ny vahoaka mpiaramonina amintsika nitarika sy nampianatra ny filo nasionaly ny antokotima mateto raha tsy aivina dia tanjona efa nipetraka atao amin'ny Madagasikara amperinasa na ny mapa
ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20 ny velarantany arovana eto Madagasikara ho fitoe tsisy 1 tapitrisa hektara ka hatrany amin'ny 9 tapitrisa hektara. Izay ny fanandrify indrindra amin'ny tanjony fiaonambe iraisam-pirenena ho an'ny fikajinan'ny natiora na ny UICN. Izay nametraka fa ny 10% ny velarantany ny firenena dia tokony ho faritra arovana. Nanaiky ikady sy hitazona ireo velarantany 7 tapitrisa hektara i Madagasikara ho fiarovana ireo zavamaniry sy zavamananaina izay tsy fahita ratsy eto amintsika ny akamarony. Raha ny tarehy marika nefa dia 9 tapitrisa hektara sisy izany velarantany arovana izany amin'izao. Arak'izany dia tsy mitsahatra potika ny ala eto Madagasikara tato anatiny 15 taona mahery. Raha ny antotanisa ihany dia mahatratra 5,000 hektara ka hatrany amin'ny 200 hektara ny ala potika isan-taona eto Madagasikara ankehitriny. Tsy fandanimpotoana na sehoseho ny fambolekazo tsy hoe volena fotsiny dia aveleo araka izany ireo zanakazo novolena fa tsy maintsy misy ny fandaminana amin'ny fanaramaso ireo zanakazo. Ny komina Anjevagara no iay izay fanaramaso izay tsy ho an'ny avaradrano irery izao fambolekazo izao fa ho an'ny malagasy rehetra. Fanadadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randria Malala. Tsy volena fe volena dia avela fotsiny eo fa tiana ho velona sy hitombo araka ny tokony izy ireo zanakazo ireo, hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Zanakazo hatrany amin'ny 2 fototra no volena androandy. Ny fandamina ireo mpamboly azo, ny sasany ny ady lavaka, ny hafa kosa anamboly. Araka ny fandaminana dia ny komina Anjevagara no nametrahana ny fanaraha-maso ny faniriny ireto zanakazo ireto. Efa nisy ny rinan-damina amin'izany, hoy ny fanazavana nataony ben'ny tanàna ao an-toerana. Dia ny fambolekazo rehefa aty amin'ny komina Anjevagara tsy hoe mambolimboly fotsiny izahay fa tena misy fikarakarana tao dia misy suivi tao dia avy eo misy entretien koa ireo zanakazo ireo mba haniry. Ny tanjona ao anatiny dia mba manana 20 isan-jato tsika farafaratsiny mba maniry daholo ireo azo ireo. Ny teo amin'ny fikarakarana indray dia ny komina Anjevagara no nandray azy. Dia ny komina Anjevagara ny fanampy ihany koa izay tamin'ny distim eto anivon'ny distrikana Avaradrano tamin'ny fanomanana rehetra. Dia teo ihany koa ny fampitaovana izay tamin'ny député namana fa ny ankoatr'izay moa zany ny resaka lojistika rehetra sy ny ady lavaka sy ny fakanan'ireo zanakazo rehetra ireo tary amin'ny direction régionale ny environnement durable dia laisin'ny commune Anjevagara ny tanàna. No tsy pia nisy olom-bavam-bahoaka tima koa fa tsy ny distrikana Avaradrano irery no mahazo tombony amin'izao etsika fambolekazo izao fa i Madagasikara iray manontolo. Totosa somatsara zany tamin'ity an'ity ary isogana an'ireo nandray anjara rehetrarehetra fa natao ny fanentanana sy ny atao hoe andraisana anjara ny tsirairay amin'izay fambolekazo zay dia tia na manambara fa tena maro ireo olona namaly ny antso ary zany dia tena manapirofo hoe ny atokotiko Madagasikara sy ny mpiaradia aminy dia tena vonona ny ampandroso sy karakara ny nosy malalatsika ity. Raha tsika malala ihany koa fa raha ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao dia efa maro ireo ala indrindra tsika eto Madagasikara no ripaka sy hoe lanin'ny olona zany dia isorana président Ravalomanana ihany koa amin'izay hoe fitaritana an'ireo vahoaka Pomba sy ny atokotiko Madagasikara ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izay hoe fambolekazo ny raha rehetrarehetra izay. Raha ny azo nambolena tety dia mitetina tany amin'ny 10,000 isa. Ohatr'izay ihany koa raha ny olona ihany koa tonga nanotrona an'izay dia mihoatra amina arivo maromaro manakaiky an'izay 10,000 zay ihany koa ny isa dia isorana ny rehetrarehetra zany izay zavatra izay fa amin'ny herintaona indray tsika na izany na tsy zany dia ireo azo nambolena ireo dia isy fikarakarana manokana aorianan'izao fambolekazo zao zany satria ho antsika zany tsy hoe ambolena ireny azo ireny dia eo fotsiny fa mila fikarakarana koa ireny vao maniry. Dia ireo ny commune Anjeva zany no anaramaso ikarakaran'ireo zavatra raha isorana be ny tanàna. Ndao amboly azo ho an'ny taranaka malagasy tsy eto Analamanga ihany raha ny fanazavana fa itoy any amin'ny faritra manerana ny nosy. Mijanona eo amin'izay vaovao izay ihany nampiseho firaisan'ny kina ireo mpikatroka antsika Madagasikara nandritra ny fambolekazo no tanterany antoko-teny Amerika Sininy androany. Marobe ireo namaly ny antso noho ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Niara-ny salata amin'ireo mpikatroka ireo olom-boafidy ny antoko. Zavandria Maefa tahirany mitatitra ny antsipriam-baovao. Maro ny ambana amin'ny fahampitehany ny tontolo iainana sy ny fiovaovany ny toetr'ny andro amin'izao fotoana izao. Fisorohana iray tsara indrindra ny fambolekazo sy ny famerenana indray any Madagasikara ho nosy maitso. Adidy lehibe ho an'ny firenena fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra olo vain'ny taranaka ny aoriana araka izany ny fambolekazo tahaka izao
ka antony nasarika ireo olom-pirenena sy ireo mpiatroka ny antokotika Madagasikara tonga marobe namaly ny antso tamin'ny fotoana androany. Amiko manokana aloha zany raha ny afatra nentin'ny président Ravalomanana dia hitany tena fitiavany tanindrazana satria ny fanentanany vahoaka Ambolehazo dia manampy ny tatsara rehetra ny firotsahan'ny orana fabetsahan'ny rotsakorana rehefa fa maitso ny nostika dia satria 20 isan-jato ny malagasy tsika malagasy dia tsatsa avokoa milany zany eto hoe rotsakorana zany ny mila ny fahadiovan'ny rivotra amin'ny fahasalamana dia tena tsara ny fambolekazo satria antoko ny hoaviny ny taranakitsika rehetra ny fandrosoan'ny firenena ny fambolekazo. Tsara mihitsy fanentanana ataon'ny président Marc Ravalomanana teo iny ary tena mahafinaritra mihitsy sady hoaviny taranaka mantsy ny fambolekazo ty mba amin'izay mbola lasa maitso tsara mihitsy ny Madagasikara. Izay zao fa vita za zao fa 20 taona fa vita zay ny anjarako fa dia anjarako ny taranaka sisa zany zao tena zahatsafatsinjovoko amin'izao. Ny zava-dehibe amin'ny fambolekazo dia misy iainan'ny taranaka faramandimby tsara kokoa ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana amin'izao dia tena feno loto sy ao anatin'ny rivotra maloto. Entanina zany ny zanaka manjafo malagasy rehetra mba hiompana bebe kokoa amin'ny fambolekazo. Tsy ny olom-pirenena ihany hafa tonga nanefa ny adidiny ary nitondra ny anjara brikiny nampiseho modely ho an'ny rehetra ihany koa ireo olom-boafidy isa-tsokajany ao anatin'ny antokotika Madagasikara. Tao ny lehibe ny fokotany, ny be ny tanàna, ny mpanolotsain'ny tanàna ary ny solombavam-bahoaka. Tafiditra ao anatin'ny vinan'ny antokotika Madagasikara ny Madagasikara Voajanahary. Noho izany indrindra dia manana didy sy andraikitra ny mpikambana ao anatin'izany antoko izany amin'ny fanajariana na ny fiarovana ny tontolo iainana ka anisan'izay zany tiana ambolena hazo dia Amerika sy ny androany ary hitantsika fa miteraka firaisan-kina sy fifampizarana ary fifangatiavana ho an'ny mpikatroka ny mba fivoahana kely sahala amin'izao satria dia vaninandro lehibe ho an'ny antoko izany ity fambolekazo izay tanterahana androany. Maha-olom-pirenena moa zany dia tonga eto zany ny atoko timma maneho ny adidy amin'izany fambolekazo zao fa fatatsika zany ny faratsian'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao fanantatsika fa ny hazo anisan'ny tena hoe zava-dehibe mihitsy ny nofotany zao efa tena simba daholo noho ny ndrika maro isan-karazany dia anisan'ny tonga maro sy mavitrika zany ny vahoaka ny boriboritany fahenina izay sorana manokana fa dia nanana fandavatena na dia asa bosa ny andro maro ny adidy manandraikitra any anatin'ny tokantrano ny fianakaviana dia tonga marobe zany ny olona ty ary tsy boriboritany fahenina irery fa maro dia maro ny olona hitatsika zao na dia lavidavitra aza ny toerana dia tonga zany manao ny adidiny ho an'ny firenena. Samy resy lahatra ny rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka nampiseho ny firaisan-kina. Fotoana ihany koa hanehoana fa mahafiorina ny antokotika Madagasikara ka mandray anjara feno amin'ny adidy sy ny andraikitra ho an'ny firenena. Mahakasika ny raharam-pirenena tsy averantsika anjaka tokana izao fitondrana izao. Mila miray ina isika hanarenana ny firenena. Hiatrika fividianana isika katanjona ny azonina ny maro anisa amin'ireo olom-boafidy. Isan'ireo nisongadina tamin'ny afatra nentin'ny Filoha Ravalomanana marika ireo nandritra ny fotoana ny fambolekazo no tanterahiny antokotika Madagasikara teny Amerika Sina androany. Fanadiadiana. Velona ary matanjaka ny antokotika Madagasikara. Andray anjara feno amin'ny raharam-pirenena indrindra izay fifidianana ho avy eo raha no amafisany ny Filoha Marc Ravalomanana androany nandritra ny fambolekazo teny Amerika Sina. Manana didy sy andraikitra goavana amin'izany ny olom-pirenena ka nanamafisany fanentanana amin'ny fisoratana anarana anatin'ilay fifidianana. Mbola mananatra amin'ny 12 febroary ny olom-pirenena anatanteraina ny fanaraha-maso sy ny fisoratana anarana. Amin'ny mahatoko matanjaka atsika dia tsy maintsy mijery ihany koa isika eo amin'ny lafiny ara-politika. Tsy azo adinina mihitsy amin'ny lafiny ara-politika. Indrindrindrindra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehetra izay ho avy eo. Dia no tsara rehefa metaka afatra ao anareo. Misy ambaratongany tsy maintsy atrehana. Ka nisy voalohany amin'izany ny fanentanana ny mpikambana sy ireo mpiaradia amintsika ary ireo mpanohana miaraka amintsika mba tsy maintsy soratra anarana eo amin'nisy mpifidianana. Efa misokatra zao ary efa nisokatra tamin'ny voalohany volana Desambra any fisoratana anarana any amin'nisy mpifidianana ilay atao hoe RAL, révision annuelle
dia la liste électorale ainareo tsara io a ary 10 andro latsaka kely sika dia tapitra 10 andro mahery kely sisa amin'ny fahadimy epy folo ny volana février ty dia tapitra noho izany a averiko tsara isika zany a dia tsy maintsy manetana ny olona manodidina atsika sy isika andeha hisoratra anarana fa iroso amin'ny fifidianana isika zay fifidianana ho avy eo amin'izay tena asehotsika ny heritsika mitanjakatsika ary matoko matanjaka atsika ho aseho atsika tsara hoe zany ny tokotimo zany mpiaradia aminy zany mpiaraka aminy ny tanjona dia tsotra ihany tsy avela atsika anjaka irery zao fitondrana misy am'izao fotoana zao tsy ho avela atsika tsony a anjaka tokony eto ny fitondrana misy am'izao fotoana zao tsy maintsy anana olom-boafidy maromaro isika ary ny tena maro indrindra am'ireo fifidianana rehetra zay ho avy eo ny fifidianana zay be ny tanàna sy ny mpanolotsaina fifidianana zay solombavam-bahoaka tsy maintsy miezaka zany itsika mba atratra ny tanjona dia ny tanjona dia tsotra ihany a angeza dia ny amaro anisa ny olom-boafidy ato anatin'nytiako Madagasikara tanjona ny anamafisana ny firaisan-kina anarenana ny firenena sy ny ametrahana ny fiandrianam-pirenena ho ihany ny filomarika Ravalomanana afatra aperaka aminareo ary mba hikatsaka sy anamafy hatrany ny firaisan-kina ny firaisan-kina ho ia aminareo dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny toko matanjaka toy ny tiako Madagasikara tsy maintsy katsaina hatrany ny firaisan-kina antsika rehetra ary indrindrindrindra famahana disadisa satria na inona ataotsika ka misy misaratsaraka noho ny hevitra tsy mitovy tsy fampandraisana andraikitra dia tsy mety fa ro tsara matoky nareo adada fa tsy nanao foana amin'ity ankinitsika amin'Andriamanitra ny asa tao ary malala nareo mahafantatra tokony ifamezatsika ny firaisan-kina dia tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny toko matanjaka atao antsika izao tsy maintsy katsahany hatrany anefany mba tsy ho ravaniny sasany amin'ny hevitra diso amin'ny sainandratsy ka nitarina tsara sika satria manana maizy azy ny atoko tiako Madagasikara koa raisara ny andraikitra ary atany hatrany ny mpiambana sy ireo mpanolotsaina miaraka aminareo eo ireo mpanohana atsika ihany ko sy mpiaradia amintsika rehetra aza manilakilaka mihitsy na kely ary raha misy ara zatra tsy mifankazoana aleo lasa niny 724 iny ary dia omban'Andriamanitra mandrakarivotsika fikasana tsara rehetra ataotsika anarina ty firenena ty ary iary mandrakariva voninahitry ny firenentsika iary mandrakariva ny fiandrianam-pireneny momba atsika mandrakariva Andriamanitra samy teny Andriamanitra voapirofo indray androany fa manana ny maizy azy ny antokotimo naneo ny fahavononany anoho ny tolona efa natomboka ireo mpiatroka ary hijoro hatramin'ny farany anaraka izay toromarika avy amin'ny filoha hampanorina ny antoko dia ny filomarika Ravalomanana tsy nahalavitany fa noho ny fitiavan-tanindrazana sy ho mariky ny firaisan-kina solotena avy amin'ny faritra maromaro ihany koa no tonga nanatevin-darana ny fambolekazona nataony antokotsika Madagasikara teny Amerika Asiny androany nanamafy izy ireo hafa ifavona ihany koa amin'ny fiatrehana ny fividianana ny mpikatroka any amin'ny faritra misy azy ireo hanohana ny antoko ny zavandriamahefa Tahiriny Anatrany solotena sy mpikambana maromaro avy amin'ny faritra ihany koa anotazana sy tonga namalo ny antso nandritra ity fambolekazona nataony antoko tiako Madagasikara teny Amerika Asiny ity adidy ho an'ny firenena no atao izy ireo ka nalavitra aza ny tany aviana dia tonga izahay ampiseho firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana ankehitriny dia misaotra n'Andriamanitoa filoha Marika Ravalomanana zay nitarika izao fambolekazo atao aty Amerika Asiny izao nafatarana azy hatramin'izay dia ny atao hoe Madagasikara aperinasa misy tao anatin'izay Madagasikara aperinasa zay ny hoe Madagasikara naturellement ankehitriny dia toiziny foana zay adidy zay fanametsona ny tontolo satria zay le hoe adidy amin'ny tena adidy amin'ny namana sy ny tanindrazana ka dia kasitrahana Andriamanitoa président zay avy any asoavana andrina ita sao dia tonga aty mihitsy noho ny fanarahana ny dianao satria ady amin'ny fivovan'ny toetrandro zao ataonao zao ary fitonjovana ny taranaka faramandimby tonga eto manodrona ny fambolekazo miaraka amin'ny président Marika Ravalomanana satria efa raha malala tokoa ny fahasombany tontolo iainana eto amintsika mila manarina zany tsika ary anisany mandray anjara betsaka amin'izany ny antoko tiako Madagasikara izany no ahatongavanay avy any amin'ny distrika Miarinarivo manatevin-darana amin'ny fambolekazo ety Amerika Asiny koa dia fanentana natao amintsika vahoaka rehetrarehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mambole azo araka sy azo atao any amin'ny taninao sy any amin'ny tanim-panjakana
ary arovana aiky io dorotanety ny azona ambolena mila kolokoloina dia faly aloha zay matsakandrina afaka nandraynjara am'izao fambolekazo zao ary fantatra tsara ny lanjan'iny fa zao anisany fanehoana fitavatanyrazana efa simba dia simba ny tontolo eny eto amitsika dia mila mandray anjara ny vahoaka rehetra fa tsy an'olona vitsivitsy na n'olona tesefeo fotsiny. Nanamafy ny fahavononany hiatrika ny fifidianana ihany koa ireo mpikambana timy mavainy amin'ny faritra efa samy mandray ny andraiky ny ratsa mangaika eny fotony mba hatratrarana ny tanjona dia niverena ny fiandrianam-pirenena. Zay ny nahatongavana teto Antananarivo satria ny nahitana ny solotena amin'ny faritany enina tonga teto niatsika ny fiarabanatsatsiny taona mba hanehoana an'izay fahavononana zay. Ny toromarika indray dia fa nanome toromarika filomarika Ravalomanana fa hoe hiatsika fifidianana ny antoko tiako Madagasikara ka izay efa vonona hiatsika amin'izany. Ao anatin'ny fanatanterahana misy litsy zay amin'le hoe fanatanjahana zany hoe boostena ho atanjaka tsara ilay antoko tiako Madagasikara satria miatrika fifidianana ka rehefa miatrika fifidianana dia zao manantena ny andresy fa tsisy hoe za ilatsako fidiana mba ho resy fa manantena ny andresy dia efa miasa any ambasy zany zay zao manatsara ny antoko tiako moa manetana ny olona mba hisoratra anarana ao anatin'le lisym-pifidianana tsy azo atao atsarambiny io. Fitiavan-tanindrazana no mbola antom-pijoroana ireo mpikatroka tsy hitazam-potsy ny fanimbazimbana ny firenena ataon'ny mpanjanaka ankolaka izay iara-dia amin'ny antoko tiako Madagasikara ary hiady hatramin'ny farany izay ho amin'ny fanavotam-pirenena. Tsy kely soroka amin'ny fanentanana ny olona anara-maso ijery sy anoratra ny anarany ao anaty lisym-pifidiana ao anatin'izao isokafany lisym-pifidianana izao ireo mpikatroka tiako Madagasikara manana andraikitra betsaka eo amin'ny fiainam-bahoaka rahateo any ben'ny tanàna sy ny député ka tokony tsy atao atsirambiny ny fiatrehana io fifidianana io. Tatopavao Germaine Mejanary narindra ny Manora Andriamalala. Mazava ny toromarika sy ny baiko nomeny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marika Ravalomanana manoloana ny fiatrehana ny fifidianana ho avy eo hoy ireo mpikatroka tiako Madagasikara eny ifotony. Tsy ny antoko tima irery andry no iantefany ny toromarika ho an'ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana fa ny malagasy rehetra feny taona. Miomantsika amin'ny fifidianana izay manakaiky vahoaka, fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka ka io fiomanana amin'izany dia hatramin'ny fa 12 febroary dia misy ny ataontsika hoe fisoratana anarana ho an'izay mbola tsy voasokatra anarana eny amin'ny fokotany ao amin'ny anatin'ny lisitry ny mpifidy izay fifidianana manakaiky vahoaka ka noho izany atsika vahoaka tsika mpitolona mpikatroka eny amin'ny fotony andray andraikitra mavitrika amin'izany fanaraha-maso ny fifidianana izany izay ohatrehantsika ary toy an'ny tolona izay efa natrehantsika sy nataontsika tamin'ny taona 2024. Tompon'andraikitra ary mikirakira ny andavanandro ny malagasy ny ben'ny tanàna tsy tokony atao ambanin-javatra arak'izany ny fiomanana hiatrehana ny fifidianana ka ao anatin'izany ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ho an'ireo izay feny taona ho hiatrany ny fanazavana. Afahantsika maneho ny zoantsika satria araka ny teninao zay misy ny tsy fetezana ombeny matetika amin'ny zavatra ho toy izao. Tsika malagasy tsara mijoro maneho ny zoantsika antakitsika zany afahantsika maneho ny hevitritsika rehefa avy eo ka manainga ny mpifidy rehetra malagasy rehetra hoe andeo hifidy takio ny zoanao amin'izay fifidianana mandeha rehetra eo. Ny 12 febroary izao no ikatona tanteraka ny fanavozana isan-taona lisym-pifidianana na ny RAL. Pejy politika kosa indray mazava ny voalazan'ny lalàna fa ny fifidianana no tokony hirsoana rehefa tapitra ny feptom-piasany ben'ny tanàna hoy ny asa Randriamamizafy Androany hatramin'izao anefa dia mangina tanteraka ny seny sy ny fanjakanany amin'izay ho tety andro momba ireo fifidianana roa dia ho an'izay ho ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka tsy mipetraka intsony ny demokrasia hametrany ny safidim-bahoaka fa lasa izay tia ny mpitondra no atao isan'izany ohatra ny fametrahana delegasiona manokana hitantana ny tanàna atoato fanadiadiana. Mbola tsy nisy fanapahan-kevitra nataony ity fitondram-panjakana ity ka nanaraka ny lalàna hoy Ignace Randriamamizafy mpanaraka raharam-pirenena. Atreto mbola tsy teraka ihany ny tety androm-pifidianana fa dia ionona amin'ny fanohizana ireo ben'ny tanàna ny fitantanana sy ny fikasana ametraka delegasiona manokana hitantana ny tanàna ny fanjakana. Mbola itoy atrandry ny fametrahana PDS ho an'ireo komina 20 mahery mbola tsy manana ben'ny tanàna. Tsy mipetraka intsony ny vahoaka ny tompony fahefana fa lasa ny mpanatanteraka sy ny kajy politika ny mpitondra.
mba antan'io ny ACC hoe article fahafiry amin'ny lalam-panorenana na ny lalana feny i député na ny maire miteny zany hoe rehefa tapitra mandany reo de azo tohizana any rehefa tapitra ny mandany électif de manao fifidianana no atao ny mandany maire lany tapitra de tsisy lalana misy zany miteny hoe andana tohizany de tohizana jusqu'à ovina teneny hoe mba rahapisy ny fifidianana de raha vina zany le fifidianana ko le fifidianana nge tsisy daty akory de fandikan-dalàna nge nidikan'izany raisika fotsiny Moramanga ny maire ny Moramanga nge fa lany daty tany amin'ny 2019 lany daty de napetrany eo ny lalàna de miteny hoe raha voatendry ministre na maty na voagadra ny maire anankiray de soloina PDS ary ny PDS de tsy maintsy piasa mpanjakana fa mandraky ty ny androany lany mandat ny député tany ny maire ny Moramanga satria ny lalàna miteny hoe na izy voatendry ministre na izy voatendry amin'ny toerakafa na maty na voagadra de zay ny atao PDS ainy tsara zay lalàna zay fa mandraky ty ny androany nge tsy nataon'ny PDS nge ny Moramanga akaiky ny Moramanga ingy ambobary nanana olana raha-pitsarana ny maire de soloiny PDS fa ny Moramanga ville nge tsy navelany am'izao ao de olo efa lany mandatra tamin'ny 2019 nge no ao de mbola tohizana andray am'izao fotoana fandikan-dalàna nge zany na farafaratsiny hoe napetrany hoe alao aloha zareo anoho ny asany mba ialana ny vide juridique de tonga zany de nanendry daty izy hoe am'izao ny daty anaovana an'io fa hatreto koa tsy misy ny daty nisy namoaka hoe en 29 mai no akambana ny daty na fidiana député sy maire fa laza indray ny ministre ny aménagement du territoire de la décision zao fa faiky iny ary tsy marina de raha ovina zany le iziko zay nge le fanontaniny lasa tsy fantatra tsony zany de apetraka ao amina zavatra tsy fantatra zany le vahoaka hoe raha ovina ozy ny teny frantsay hoe sinidi miatrika fivorina tsara-potoana ny anteny merarotonta amin'izao mahagaga ny fanginany risolom-bavambahoaka manoloana izao fandikana lalàna izao fandikana lalàna no zava-misy lalàna izay mametraka mazava fa rehefa tapitra ny fotoam-piasana ireo ben'ny tanàna dia irosona ny fifidianana fa tsy PDS ho iatrany ity mpanao politika ity tokony tsy afangaro fahavana tsara ny resaka fandrarana sy ny resaka politika ho ny filohan'ny antoko politika otrikafo raha naneo hevitra makasika ny fandroana sy ny famohana ny entany orinasa antserasera iray teny ampefilo omaly tsy mahay mandray lesona tamin'izay zavatra niseho sy ny tranga tany aloha ireo mpitondra ho iatrany Eliarabe vahiny mialy rary nombana simbola hava-tsara Itoetra ny antotsaisy ny fanenjehana ataon'ny fitondram-panjakana anireo olona tsy mitovy firehekevitra aminy. Daorian'ny fampiakarana fampanoavana ny mpandraram-bola Rajoana sy ny tompon'ny la Gazette de la Grande Île Lola Rasoa Maharo tamin'ny herinandro lasa teo dia nanapatra ny fahefany tamin'ny orinasa antserasera an'ny kandida Andry Rajoelina indray ny fitondrana. Voalaza fa averina amin'ny ministeran'ny fampianarana ny toerana Etsapefilo. Nisy fifanarahana ara-dalàna nefa teo amin'ny fitondram-panjakana teo aloha sy ity mpandraraha ity raha ny fanazavana ary nanampiana ireo tanora sy ireo olom-pirenena teo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny fampiasana ny toerana sy ny trano. Tokony tsy afangaro sy avahana tsara ny resaka fandrarana sy ny politika ho ny nambara ny filohan'ny antoko politika otrikafo Eliarabe vahiny manoloana ny zava-misy. Voakitikity any tombontsoam-bahoaka hoy izy. Tokony andray lesona tamin'ny zava-niseho teto amin'ny firenena ihany koa ny mpitondra ho iatrany ny nambarany. Inona moa zany no maratry an'izay zavatra izay toerana mipetrapotsiny teo no misy manavao ankoatran'ny hoe fanabeazana mampidi-bola ihany koa le izy ho an'ny tapam-bolam-panjakana satria nisy fifanarahana natao. Ny faharoa dia ny hoe mahafinaritra koa reo anatin'ilay izy dia hoe zara raha nisy malagasy mba manana an'izay finiavan'izay hanajara ny fotodrafitrasa sahala amin'ireny izay mipetrapotsiny hoentina nasoavana ny mpiray-tanindrazana fa ny manahirana moa zany eto amintsika dia tsy ho aisarahana mihitsy ve ilay hoe resaka fandrarahana sy ny fomba fijery politika. Iveriko manko fa zavatra anankiroa samy hafa zany ary tokony mba samy akan'ny tsirairay lesona ny fomba fijery politika na ny fomba fanao politika mazava be hoe samy manany azy satria samy manany foto-kevitra ijoroany tsy maharesy lahatra azy. Tsy tokony hisy fiantraikany mihitsy amina sehatra hafa fa raha misy ady tokony atao dia iveriko hoe tsy tokony hivoaka amin'ny sehatra politika sy ny fanaovana politika izy
fa raha fo zao fomba fanaony ny mpitondra fanjakana ankehitriny politika zao zay ozy hoe tsy makalesona mihitsy dia ozy hoe hosahirana vokatry le hoe vatairana mety vokatry ny alahelo ihany koa satria azo verina hoe raha mikatona kely toerana dia misy ihany koa zany ny olona very asa ao anatin'izay dia nisy ny ainana fohy sahala amin'ireny dia ozy hoe inona aly zany zao ny tombontsoa ao anatin'izay tsy mety nitsangan-javatra sahala amin'ireny satria hoe rehefa tsy mitovy hevitra rehefa tsy mitovy fomba fanao politika dia tsy maintsy hoenjehana le olona manameloka nitranga sahala amin'ireny. Tsy mahagaga fa fomba fanaon'ny mpitondra ankehitriny ny manentsika ireo olona tsy mitovy fomba fijery aminy, tsy ho tombontsoa ny firenena nefa izany ary misy fetrany sy fiafarany hoy hatrany Eliarabe Vahiny. Le fanenjehana mpanao politika amin'ny lafin-javatra maro io dia lasa ohatran'ny zary fomba fanao zao mpitondra fanjakana zao hoentina ampirorona amin'izay tsy mitovy hevitra amin'ny be dia be io. Andriamatoa Andrarobelona nitratrany iny fa nasahala amin'ny tenana izao koa ary dia manararoatra hoe noho ny hevitra tsy mitovy anie satria mahasa mitoroka ny zavatra tsy mety amin'ny resaka mba mangoky io dia manararoatra koa zany zao ny fomba mpitondra fanjakana mandrahona ny tena hoe andeha sambotra na hanao an'izao fa ozy hoe zay nge fantatray ny zavatra itsoroanay dikan'izay zany tsy izay mihitsy no ampatahotra anay ka feheziko izy hoe ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto samy nampiseho ny heriny avokoa tamin'ny alalan'ny fampiororona an'izay tsy mitovy hevitra fa rehefa tonga ny fetra farany dia ozy hoe fantatritsika ny fetraikan'izay izay ve nefa aso ny firenentsika. Hatreto ireo mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka tsy ny fanana no ampiasain'ny mpitondra ampiororo asianao raha matahora amin'ireo olom-pirenena tsy ankanavaka. Raha mitoy izao fomba fitantanana ny firenena izao vao maika hilentika any anaty kizo i Madagasikara ary hijanona ho nofo ny resaka fampandrosoana. Mifandraiky amin'izay vaovao izay dispaika ny fitondrana raha mikasa limby ireo olona tsy mitovy firena politika aminy ho ny mpanaraka raharam-pirenena Kevin Ratrimarson ny vahoaka no mizaka ny vokatry ny lonon'ny politika hoy ny fanazavany ka tsy hisy firenena vaniny eto raha izao no mitohy. Zavandriamahefa Tahiriniana. Tsy mahay afa-tsy ny manimba izay tsy mitovy hevitra ara-politika amin'ireo mpitondra amin'izao ho ny mpanaraka raharam-pirenena Kevin Ratrimarson. Profo mazava ireny antsojay ara-politika natao tamin'ny filohan'ny ARB omaly ireny no ny fanazavany. Olon-tokana sy olombitso no kasaina ho pitehana kanefa ny vahoaka manjato no lasibatra sy tandimdoza. Ary ny zavatra tsy tsapany dia tsy le olona tsy mitovy hevitra aminazy ane no simba fa simba ny firenena satria raha mijery ny nazo any ARB na ny atao amplaza atao dia anisany atao hoe potika tanteraka ny noavy ny vahoaka ary raha malala ngamba tonga hatrany amin'ny atao hoe famonoana olona mihitsy na famoizana ain'olona satria dia tafalatsaka ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka dia zay atao hoe manampy ny fandrarana dia sombana ohatran'ireny rehefa ny hevitra ny tsy mitovy dia tokony fifampiresahana no atao fa tsy potehana ohatran'ireny ny orinasa na atao hoe société civile. Tsy hisy fampandrosoana vanina raha ny valifaty politika no ampanjakaina eto amin'ny firenena hoy ihany ny fanazavany. Fa jereo ny nazo antiko hoe olona manalina manetsiny tokantrano manalina ary olona manetsiny no tsy manako-anina satria potika ny orinasa tiko reny dia zao fitondrana zao ihany no namodika anazy ka eto dia mitodika ny fitondrana amin'izao misy zao aiza dia jerena amin'ny zavatra fohy ezaka ny zavatra misy fa alefa saolavitra ny fijery satria raha zao no mitoy dia isika samy isika no andeha atao hoe hifampinana sy hifamono eto ary raha zao no mitoy dia ho faty sy rendrika ity firenena misy atsika zay tafalatsaka ao anatin'ny fahatrano ity. Vaovao ny fitaterana kosa indray tsy lozan'ny olana ny lalam-pirenena fahenina amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Taoriany fahatapahany lalana teo amin'ny PK 372+900 Marivato Marimandy distrika Analalava vokatry ny Rotsankorana dia fantatra fa tapaka nandritra ny oranaritra indray ny lalam-pirenena fahenina eo anelanelany Borziny sy Mampikony Androany Vaomaraimbe. Avaolana ireo kooperativa mpitatitra olona amin'ny lalam-pirenena iny ny famindrana ireo mpandeha misy fetrany any anefa ny fafana ireo taxi brosy manao izany raha ny fanazavana. Mialy Rary Nombana mbola avatsara. Ny antony andritra ny ora maromaro ny fifamovozana tamin'ny lalam-pirenena fahenina hiditra ny Mampikony sy miala 7 kilometatra ny tanàna raha ho any Ambondromamy avy aty amin'ny tapany avaratra nanomboka tamin'ny 2 ora maraina tanoany. Araka loharanom-baovao anisy kamiao lehibe roa nihitsoka tanaty fotaka ka nibahana tanteraka ny lalana izay efa ratsy nateraka ny Rotsankorana tany an-toerana.
tamin'ny 12 oratoandro tanoany vao afaka ireo fiarabe roa ireo ka izay ihany koa vao nisokatra ny fifamoivozana. Ny famindrana ireo mpandeha na ny transportement no vahaolana ho an'ireo taxi brosy sy ny kooperativa hitaterana ireo mpandeha raha sendra fahatapahan-dalana any ampandehanana any. Mifampiraharaha sy mifandamina ireo kooperativa ao anatin'izany. Raha ny voalaza ihany koa dia vitsy ny mpandeha miazo ny RN6 amin'izao fotoana izao noho izay faratsin-dalana izay. Lalana hoe raha malala ny fatapahany lalana fa misy ihany transportement satria ny tomobile misy foana ny avany ambany ohatra hoe avany Sambava vao misy avany Antsohi misy dia ny avatia misy ny mitana misy ny miakatra ohatra ny efa nataonay tamin'ny herinandro zao dia ny avatia ampifandrana le miakatra raha ohatra ny olona avy any ambany zao tsy mahalala ny problème ny aty fa rehefa eny an-dalana vao mahita ny fahasamban'ny lalana miara-tonga ny tomobile ambony ambany dia eo izy mifampiraharaha ny chauffeur any an-dalana zay zany efa baiko hoe anjaranareo manao an'izay asa an'izay fa tsy andrasa amin'ny filoha aty an-taninareo tsy mahita ny problème any amin'ny terrain. Dia foana zao ny antsoiny anay ny Sambava misy foana misy andeha aloha dia azo lazaina hoe vitsy satria sady ratsy ny lalana sara ny andro perinaina ny olona. Raha Antsohi zao ny resahako raha mahalasa roa zay dia ray ihany zara raha misy ray mandeha aza amin'izao. Président vice-président CPCTRV eto zany Rakotondramanana Désiré. Misy fetrany any anefa ny fahafahana manao ny transportement araka ny nambarany tale général lefitry ny Garmaki Andotapenaka no mafisiny fa miasa daholo ny kooperativa rehetra mampitohy ny lalam-pirenena faheniny na dia eo aza izay olana isan-karazany ateraky ny faratsin-dalana izay. Raha ohatra ka hoe tapaka ray izy dia mba moramora le transportement na hoe akaikaiky zany hoe déviation satria raha tsisy déviation izy dia mety ho an'ireo coopérativa afaka mifanaraka dia possible misy ny transportement fa raha ho an'ny lala hoe tapaka anankiroa izy zany hoe misy fatapahana amin'ny toerana hafa dia misy fatapahana amin'ny toerana hafa zay ny tena sarotra indrindra hoe tsy afahana mijery an'izay hoe transportement zay ny fatapahana roa ny tena anisan'ny tena sarotra indrindra sy ny hoe atraizany ny alaviran'le fatapahana dia azo empitana ve zany koa mbola misy fepetra hoe afahana mampandeha ny fiara hatreto zany aloha mbola tsisy ny hoe mijanona fiara tsy mahazo mandeha fa mbola mandeha aloha hatramin'ny androany hatreto aloha zany miasa daholo zay afaka hoe manana fahafahana manao zay fa ao anatin'izany koa ny hoe fotoana ny entretien zao dia ny akamaroan'ny olona koa zao manao entretien na fiara mba hiatrehana an'le saison. Intelo izao raha kely no tapaka ny lalam-pirenena fahenina tao anatin'ny herinandro mahery kely izay. Efa nisy hatrany ny antso fanairana nataon'ireo mpampiasa lalana ny amin'ny tokony hanarenana sy hanamboarana iny lalana iny saingy tsy mihetsika ireo tompona andraikitra raha tsy misy fahatapahan-dalana tanteraka tahaka ny seho teo amin'ny lalana mampifandray Ambondromamy sy Antsiranana PK 400 Karamiely izay niotsaka tanteraka. Pejiny fahasalamana tsy fampihana torimaso, tsy fahasalaman'ny tova fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana ary fampiasana loatra ny teknôlôjia santionana amin'ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny tositra eo amin'ny olona iray raha nambarany mpitsabo. Ankoatra ireo fepetra fisorohana hafa, zava-dehibe ny fanantonana dokotera sy ny fihinanana fanafody raha efa manana izay tositra ambony izay. Araka izao fanadihadiana nataony Mialy Rajinombana Simbola avatsara izao. Maro amin'ny malagasy no tratra ny fiakaran'ny tositra amin'izao fotoana izao ary tsy hanavahana salantaona izany. Isan'ireo aretina manaranaka ny fiakaran'ny tositra ary ny ankamaroan'ireo olona voan'ny taloha dia noho izay manaranaka izay. Amin'izao anefa dia tsy voafehana izay intsony fa ny rarin-tsaina na ny stress ateraky ny rotorotom-piainana sy ny fomba fiaina isan-karazany no mampiakatra ny tositra ho an'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Vavolombelona amin'izany ireto renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana ireto izay miaina izany toe-batana izany. Hoe nahatonga an'ilay izy aloha tsy dia fantako loatra, tsy fantako koa tena oviana nanomboka ilay izy fa 10 taona zany nahafantarana fa nisy tositra. Efa nisy complication zany ilay izy vao fantatra fa nanao traitement foana. Matetika aloha rehefa stressé no tena favoriser ny rabelona fialana amin'ny stress aloha. Miezaka foana rehefa zavatra hita stressé mba hialana tsikelikely raha azo ialana.
somary sarosarotra ihany na any ampiasana na fianakaviana misy foana stress. Stress misy zananambady somary maseseka any vadiko ohatran'izany dia malahelo lava ohatran'izany mahatonga izy dia lasa misy tension za 7-28 ohatran'izany le tension. Taloha zany ina hoe jusqu'à mandrapahafaty kanefa najaniko le izy noho ny hoe maro conseil amen'olona ohatran'izany zany mihina tongolo lay ohatran'izany dia mihina zao satria lafo be le fanafodiny tension amizay najaniko le izy. Fentrekana za en forme foana za zao 66 ans dia nanomboka za à 45-50 eo commence nahavy le stress sy karazany maro. Antony-maro no mety hahatonga ny olona iray hiakatra tositra araka ny fanazavan'ny mpitsabo. Anisan'izany tsy fahatombombana ny torimaso, ny tsy fahasalaman'ny taova, ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana, eo ihany koa ny fampiasana diso tafahoatra ny teknôlôjia. Tranga voalohany dia tranga manaranaka, zany hoe ny ray aman-dreny zany no misy tension dia misy tension koa ny zanany. Misy facteur de risque favoriser mahatonga le tension lasa mety hoe compliqué izy na mety hoe mampijaly an'le olona anankiray zany dia anisan'izany ohatra ny hoe tsy ampy ny torimaso n'le olona anankiray. Raha ny ankehitriny zao zavatra rahantsika mahita be dia be hoe asa zay atao hoe amin'ny alina ny ankizy no miasa dia mikorontana zany ny torimaso dia mahatonga ny tension lasa miakatra. Torimaso sarobidy ho an'ny fahasalaman'olombelona dia ny torimaso mialohan'ny amin'ny 12. Raha ohatra ka tsy ampy matetika ny torimasontsika mialohan'ny amin'ny 12 dia mahatonga antsika lasa mety ho lasa hypertendu. Ny faharoa izay mifandray indray amin'ny tsy fahasalaman'ny taova anankiray anisan'izany ny voa, ny rein na ny fo. Any amin'ny resaka fisakafoanana ihany koa, fisakafoanantsika izay be dia be ireo atao hoe zavatra simika izay hoantsika olombelona izay mahatonga fikorotanana ara-pahasalamana, mahatonga ny tensiontsika mety hiakatra ihany koa. Ny zavatra fahatelo lasa hoe sédentaire atsika. Le sédentarité zany anisan'ny tena facteur mahatonga ny tension miakatra be dia be ny voany satria tsy mampiasa vatana intsony ny olona satria manenjika fotoana lava dia mandeha tomobile izy dia mitaingina ny motoany izy dia ny vatany tsy mihetsika miakatra ny tension. Ny antony indray dia ny fampiasantsika ny teknôlôjia moa zany ny fanaovana ny connexion Facebook sy ny asa rehetrarehetra ao anatina Facebook izay mahatonga ny olona za lasa manao dépendance tanteraka satria vao mifokely ny masony dia efa eo indray izy manokatra connexion. Iny zany tena anisan'ny tena ratsy miatraika any amin'ny fahasalamana ary ny ratsy indrindra dia any amin'ny hypertension artérielle mety animba mety hamonoantsika tampoka mihitsy azy. Amin'ny ankapobeny mila manatona dokotera ahafana tsara mamaritra hoe aiza na hoe inona le tena ahafana manampy an'le olona par rapport amin'le tension miakatra, ahafana ihany koa manampy anazy hoe inona ny antony mahatonga an'le tension miakatra. Sorohana tsara ny fiakaran'ny tositra ho hiatrany nambaran'ny ity mpitsabo ity. Voalohany ao anatin'izany ny fanajana ny ora fatoriana, eo ihany koa ny tsy fihinanana sira sy menaka be loatra sy sakafo matavy. Ajaina araka ny tokony izy ihany koa ny lanja ny hena hohanina isorohana ny fiakaran'ny tositra. Ho an'ireo olona izay efa miaina ao anatin'ny toe-batana ambony tositra io kosa dia zava-dehibe ny fanatonana mpitsabo sy ny fihinanana tsakany sy andavany ireo fanafody nomen'ny mpitsabo sy ireo toromarika isorohana ny fiakaran'ny tositra izay mety hiteraka fahatapahan'ny lalandrà ka mety hahafaty na hitondrana taketra mandramaty. Maresaka avy any ivelana dia mbola anatin'ny ady tanteraka izy Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao dia ny mpitondra Rosiana ny namorona asa ao anatin'ny ady asa dimihetsy no ny forona tao anatin'ny 12 volana raha ny vaovao avy any antoerana. Asinandria Malala, Mathieu Princy. Le président français Emmanuel Macron a réagi vendredi à la mort de 2 humanitaires français dans une frappe russe dans la région ukrainienne de Kherson, évoquant un acte lâche. Dimetsy ireo asan'ny forona tao Rosia tao anatin'izay 12 volana ny sy ny ady mivaivay eo aminy sy Ukraine izay. Asa misehatra manodidina ny famokarana ny fitaovam-piadiana sy ny ady avokoa ireo ny forona ireo. Nahitana fiakarana araka izany arakarena faobe tany an-toerana. Laza ny filoha Rosiana fa amin'ity taona ity dia ampiakarina hatrany amin'ny 780 ho an'ny fiarovam-pirenena Rosiana. Etsakilany mitohy hatrany adiny Ukraine sy Rosia. Androany zao nisy miaramila Frantsay 3 nanampy an'ny Ukraine namony ainy iray hafa naratra mafy vokatry ny fanafian'ny Rosia.
amin'izao akatoko ny fanomanana ny fifidianana rosiana izao dia mireharefatratra i Vladimir Poutine fa tena navitana mpandroso any Rosia na dia eo aza ny adiny sy Ukraine. Kiev nie notamment les accusations de génocide que le Kremlin avait utilisées pour justifier son invasion. Hatreo ny fiarana tombokilasy tongovavy makasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Warainao misesy izao kosa ny fandarana Ona Marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Surprise by Oxford. Ny sampana fampalalam-baovao tombokilasy tongovavy mamy fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.